Ranja haltérophilie nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ihany koa ny fedina ny tompontakan'ny Madagasikara eo amin'izay taranja haltérophilie izay fitinina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity ny fisotra ny faninanana izany. Ligy paritra fito Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Atsimondrevana, Menabe, Alondra Mangoro, Boeny no niatrika ny fedina ny tompontakaka ny Madagasikara taona 2024 eo amin'ny taranja fibatana Fonjamby. 7 ireo atleta niatrika ity faninanana ity ka ny 20 amindreo dia zazavavy ary ny 70 ny lehilahy. Raha ny vokatra aloha dia mbola amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny famaranana antanteraka isika fa raha ny zavatra hita tetsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina kosa tamin'ity tontolo andro ity dia nisongadina ireo tanora vao misonitra avy any amin'ny faritra eo amin'ity taranja fibatana Fonjamby ity. Na izany na tsy zany araka ny resaka ny fanaovana tamin'ireo atleta avy any amin'ny faritra dia noho ny tsy fahampiana eo amin'ny lafin'ny fitaovana sy ny tsy fahampiana ny faninanana no mahatonga azy ireo somary isahirana. Manana ny atleta afaka mifaninana tsara amin'ireo faritra hafa toy ny aveto Analamanga ry zareo avy any amin'ny faritra raha toa ka ampy izay fitaovana sy fanofanana ary traikefa anana ny mpanazatra sy ny mpilalao any amin'ny faritra izay. Omenantsika amin'ny fotoana mahamety azy ny vokatra amin'ity fedina ny tompontakan'ny Madagasikara ity. Raha nambaran'ny filohan'ny federasiona nefa dia totosa atsakany sy andavany ny taom-pilalaovana 2024 ho azy ireo ary fahombiazana izany indrindra raha nanao jery-totika ny taom-pilalaovana 2024 ny federasiona. Tena isan'ny vokatra lehibe tamin'izany moa no azon'ny taranja fibatana Fonjamby tamin'ny lalaon'ny nosy izay natao tatsy amin'ny nosy nareny ao tamin'ity taona ity.